Fandarana Solanga eto amin'ny pejy vaovao 24/7 miraba tompobavy sy tompokolamy zao zoma fafito amby folo ny volana janoary izao miraba ny vainaiky sika tsy izy afandrematoa Richardson Rakotomana miraba tompoko miarabanao namana Joara Vojanary miaraba koa ny mpanaraka ny fandarana Solanga tiako be le fandarana Solanga satria za mametraka an'le faindrena malagasy hoe aleo joko miasolanga zay Solanga miajoko miakatra aye Richardson Rakotomana nainao directeur ny doléance au niveau ny fiadinan'ny république ina mo le doléance am teny gasy zany so filaza fitarainana talen'ny sampandrara fitarainana talen'ny brao fitarainana talen'ny fitarainana brao fitarainana eo niveau ny fiadinan'ny république ya efatra amin'ny 10 taona mahery zany na teo anao fa 9 taona ty vo samba nitsangana dia anao ny tantana voalohany an'io brao io ya vao tonga teo ny président Rajoelina dia nanangana an'io nareo 6 février 2019 no nanapahana an'le fananganana le bureau de doléance tamin'ny conseil des ministres dia ny herinandron'iny 13 février 2019 no nanendrenao tale dia hatramin'izao tototra anina zany loatra tahaka ninona alahelom-bahoaka daholo ny atandohako ato dia zay ifampizarako amin'ny olona rehetra amin'ny ainao manjery io zaraiko le alahelo satria tsy te hibata zany alahelom-bahoaka rehetra zany a fitarainana no tena andraikitra eo mandray fitarainan'ny olona dia mamaha zany olona zany alefa nainy amin'ny manam-pahefana rehetra isa-paritra sy any amin'ny ministera samihafa any dia anjaranjareo tokony hamahan'le izy fa zay dia ray aman-dreny mandray ny fitarainam-bahoaka tahaka ny hoe ny filoham-pirenena ny ray aman-dreniny malagasy rehetra dia za le fitaizan'le zanaka ny filoham-pirenena fa inona ny tena tarainan'ny olona ny fanjakana foana moa zany ny divan'ny olona malahelo zany amin'ny ataon'ny fanjakana sa hono tsy zay mihitsy ka ny teny hitarainan'ny olona ao dia resaka ady tany no ny kolikoly no didi-pitsarana tsy mifanaraka amin'ny rariny sy ny hitsiny no resaka fanapara-pahefana tany lavitra andrina kolikoly sy ny inona ty izy ataon'ny olona manam-pahefana samy hafa sy mpitondra fanjakana mihitsy ny tena hitarainan'ny olona ao fa ny adin'ny olona samy olona adin'ny fianakaviana amina orinasa sika zay ohatran'izany koa ny adin'ny mpiasa any amin'ny mpampiasa any amin'ny orinasa ohatran'izany ny karamatsiazo ohatran'izany ny facture impayé ohatran'izany ny vonoan'ny olona zany rehetrarehetra zany toa tena transversal be mihitsy zany le bureau de doléance firnisan'ny doléance nandritran'izay entona latsaka kely zay a dia eo amin'ny 12 000 manodidina 12 000 eo a ny dossier tonga ao aminay zany hoe zany a eo amin'ny 2 000 isan-taona eo a ny fitarainam-bahoaka tonga ao dia le ady tany no tena betsaka ohatran'ny fitsarana ihany anie zany bien sûr 80% amin'ny fitarainam-bahoaka ao dia ady tany avokoa io tena problema mihitsy zay mampasika amin'ny filoha reny hoe tsy maintsy vahanareo io olan'ny ady tany io dia reny nasiana sampandrara anao tena mpanatanteraka mihitsy satria zay manko organe moral ihany fa zay tsy organe décisionnaire tsy manapa-kevitra zay fa zay mijery an'ilay fitarainan'ny olona amin'ny alalan'ny fanoratany hoe retoreto mifipetraka an'le olanay a reto ny dinga nefa nataonay a reto ny zatra nataonay nefa tsy nahazo rariny zay fa miverombo indray no migatra fa mipangalatra ombo indray no mafaka na ny tompotany indray no milevonanjoro no fa ny vahiny indray no milevona pasan-drazana zay le ataonay dia alefanay any amin'ny ministère central na alefanay any amin'ny pouvoir décentralisé a any mamahan'ny olona dia mamahan'ny olana izy dia mba vaovay ihany ve nefa aminy akapobeny kosa aloha manara-maso ve nareo mais bien sûr raha tsy nisy vokany zany asanay zany Joara Vojanary angamba efa ny démissionnako hatramin'izay zany toetrako tsinona je ne veux pas être inutile au pays rehefa matsiary tena inutile fa tsy nahavaha olana fa akady montsy sy matapakahatra inona nipetrahako eo fa be dia be ny olana vaovà fa misy olona mitady ny toeranao ihany na zany na tsy zany ve sa tsy dia mahita aloha satria sa tsy mahalinan'ny olona tsy mahalinan'ny olona satria mety le kolontsaiko mihitsy ange no mifanojo amin'ilay andraikitra nomena za zany ny toe-tsaiko io dia aleoko a mamaha olana za zany a tsy mba mpicrée olana
fa za tiako mamaha olana ka amiko ny olona aleony a lamindamina aleony mandray teso fa firy nareo mipiara-miasa zany hoe borao eo amin'ny valambe folo eo zahay hatram'izay ka hatram'izao miparitakerany moso zay sa tonga de borao fotsiny any de miandro fotsiny ao mbo tsy rotra ihany tena borao ny ao anatin'ny décret de création nay tsinona de hoe ny bureau de doliansa de mandray ny fitoriana sy ny fitarainam-bahoaka rehetra zay avantan'ny olona ny aflohan'ny république zany hoe zany a intermédiaire nareo zany e voilà satria etreretony joary raha hoe filoha-pirenena efa manao lalana manao sekoly manao dispensaire manao fandriam-pahalema manao tontolo iaina manao diplomatie de mbola ino koa mbola andefasana hoe ady mpivady ny mamilava ina ty izy mitoraka fitaratra ny tomobile eny atsena misy hatram'izany ko tonga eny aminareo oadray hatramin'ny olona piarahamoniny hatramin'ny ady mpivady inona mahasamihafa anao tsy hoe anao fa le borao tantaninao sy ny médiature mahasamihafa de eo am'le andraikitra zany hoe misy salaminy anay zao de tena transversal be ary ny anay dia ohatrany hoe efa nanao dingana samihafa le olona dia tsy nahitamba olana daholo ny tany amin'ny fokotany tany amin'ny commune tany amin'ny brigady tany amin'ny commissariat amin'ny enquête zany tany amin'ny fitsarana de rehefa nanao dingana rehetrarehetra ny olona rehefa tapidalakale efa mivoaka ara ny didy tany amin'ny TPI tany amin'ny appel tany amin'ny cassation tsy nahazo rariny le olona fa izy very ombondray ho any migadra fa mpangalatra ombondray no hafa any aminay mbola misy ray aman-dreny azo idodidotony eto amin'ny firenena de ny filoha-pirenena à travers le bureau de doléance ohatrany médiature indray zany ny azy de manelanelana fotsiny eo amin'ny olona zay mananady eo amin'ny administration fa raha fa efa miditra fitsarana dia tsy idirany médiature tsony zany hoe mampatahotra any zany Richard Rakotomanany zany hoe raha ohatra zany misy didi-pitsarana mivoaka hatrany amin'ny cassation sy ny sisa de menomenona any aminareo le olona mitaraina de voavadika reo zany le izy hoe nyresy reny lasa mpandresy de mpandresy lasa resy ka matetika nge ny zava-misy raha ataontsika hoe 100 000 ohatra ny dossier fitorian'ny olona ny amin'ny fitsarana ny 90 000 am'ireo nge tsisy olona ny amin'ny fiarahamonina eken'ny olona hoe migadra ny havanay mandohonitra ny havanay reny tsisy problème feo amin'ny 10 000 dossier le hiarany kolikoly hiaran-tsindry azo lena hiarany tany lavitra andrina sy ny kely tsy mba mamindro hiarany tsirariny zay nge io tarainan'ny olona io fa dika zany zany 10% amin'ny olana mandalo fitsarana na eo amin'ny sampana raha-mpanjakana zay ihany ange nitarainan'ny olona mpanao politika moa Richard Rakotomanana TGV manao politique de développement fa tsy manao politique politicienne tsy membre atoko politique anaizanaiza fa politika zany hoe tsy voafehany rajoely anao zany voafehany ako za izy mipatronko mivantanako zavatra bureau tena ambany fiahiny président avy hatrany nge le bureau de doléance io tsy organisme rattaché akory hoe aty ivelany tena eo ambany ohatrany hoe hoe izy no ray aman-dreny malagasy rehetra de za no ampitezany na hoe za no asainy mamahany olana rehetrarehetra hoe manome sakafo raha mitomany leky izy dia tambatambazy no mena bonbon sy ny karazany vahana ny olan'ny olona fa mitovy fijery politika aminy ianao tena mitovoka zay ange zay sy président Ian Rajoelina nge hatramin'ny 2006 2007 tany no efa mifandray za olona mpanao gazety ny tao rahateo za olona chroniqueur politique atao amin'ny gazety l'observateur azy tao amin'ny radio viva anyko ahoana moa tsy mahampiray am'izany nefa ianao mitarika société civile koa ka société civile ianao sa société politique zany ka tiako be le fanontanianao satria za mpitarika société civile le hoe coalition de la société civile pour le progrès de malagasy de zay mamaritra mihitsy hoe misy regroupement sociétal anankifito eo amin'ny fiarahamonina société politique société religieuse société économique société civile société militaire société médiatique société des salariés zay ka amiko izy hoe za tsy ao anatina société politique mihitsy satria za tsy membre ny TGV za tsy membre ny arema na atima na tama na toma na vi na havanana na remi na arema za dia mpiara-miasa ny filoham-pirenena
mpiara-miasa amin'ny atramo zay atramo zao tsy mivady bely rano fa za kosa tsy membre natoko politique fa za zany a pro rajoelona atramo zay atramo zao afaka miaraka tsara zany ny maha-président société civile anao a sy io andraikitra tananao io miaraka ka za zao a nanangana société civile efa hatramin'ny ataoko hoe 1996 zany nananganako an'le hoe cercle des jeunes patriotes faribola ny tanora ty tanyrazana fantatry ny olona rehetra teto Antananarivo zany dia 2000 nanangana le miara-nanangana le hoe fimzompam fikambanana miaro ny zolompanjifa malagasy ex-secrétaire général tao a 2003 nanangana le hoe APDH association pour la promotion des droits humains de zao tamin'ny 2023 nanangana le hoe coalition de la société civile hitanao fa ny kolotsaiko zany de société civile mihitsy ampiasainao ve io coalition io a iarovana fitondrana sa tsisy ifandraikany zany non mifandray foana satria lizy nge ny fitondram-panjakana nge lanieram-bahoaka zay mitondra fanjakana io de lanieram-bahoaka de zay zany mametraka mihitsy hoe ny rôle ny société civile de lanelam-panahy eto ny vahoaka de eto ny mpitondra de le société civile eto ampovoany de sady manampy ny vahoaka am tsy fahalalany vahoaka manoro lalana ny vahoaka koa am tsy mety ataony kio le mangeraka lama zany efa fitenin'ny olona moa zany de tsy mampanina atsika mandoro ala manao terabitro mangalatra fananany imbonany sy tsy maintsy sady manampy tambo vahoaka ianao manampy vahoaka mikapoka talandoha ohatra zany kio sady manampy ny fitondram-panjakana ianao amin'ny zavatra nampanentanaina vahoaka no mampatsiahan'ny fitondram-panjakana koa na manakina ny mpitondra fanjakana na mpiasa mpanjakana koa zay tsy manao tsara ny asany ahoana moa tsy tenenanay hoe ry manao kolokolo ry manao trafika ry manao tany lavitra ry manao fitsarana miangatra zay zany tsy voafehn'izaniza mihitsy fa de elanelam-panahy nareo samy société civile zao misy tsy tovizakevitry mazava ho azy satria misy zany société civile eto amitsika eto ary sika zay ny misy sika société civile caisse de résonance en opposition satria ireo zany a club de service ny reto mitonona ina ty izy ina moa ty communauté internationale angamo vao miteny ve ny frantsay sy ny américaine sy ny italiana sy ny allemand de hoe communauté internationale angay fa niera tamin'ny 193 membre no ONU ianao ka de hoe miteny amin'ny anaran'ny communauté internationale ka reto le société civile sasany eto amitsika hatramin'izay a mikarama am'ireo le communauté internationale vitsivitsy tandrefan'ireo de tsy maintsy manao atelier de manao tato azahoana le mouvement de paika kely fa nareo tsy mahazo zay tsy mirarahany zany fa tsy caisse de résonance ny fitondram-panjakana koa nefa nareo non zay tsy misy féodé na amin'iza na amin'iza fa miasa de manière indépendante zay ny fiakarako amin'ny radio sy ny télé samihafa sy ny amin'ny Facebook tsy en service commandé mihitsy mandeha aminay poky fotsiny a satria ny kolotsaiko mihitsy mametraka ako ho libre ary za olona tena ty liberté zay a tsisy mpamatsy vola zany le coalition tsisy mpamatsy vola zay ihany mamatsy ny tenanay mamoaka potanao de zay tsy azonizaniza baikony zay iresaka politique tsika mafapana ny politique tsy hoe mafapana ahoana moa fomba fiteny azy fa nivoaka iny androany zao ny didy pitsarana ho anatananarivo faritany a momba ny fifidianana ny fahitany Richard Tsorakoto manana an'izay niako zay zao anisany ataonay eo anatin'le coalition manabe ny vahoaka rehetra teneniko io na mpitondra fanjakana io na vahoaka mpanao politique io na mpitondra fivavahana io na mpanao gazety io na mpandraraha io na nizanizy zay zany le ataonay hoe zay zany mamorona na hoe micréer olom-pirenena vanina ny ataonay dia mampita afatra hoe raha manana culture démocratique ianao de tokony anaiky ny fitsaram-bahoaka tokony anaiky safidim-bahoaka zay ny atao hoe culture démocratique ary ny resam-pifidianana na manajoary io no atao hoe fitsaram-bahoaka ka lalàna ny maro anisa no ampanjakainy satria manko ny olona nge ampifidianana samy mitemoseho milay be daholo fa ny vahoaka voilà zay mihitsy lizy ny atao hoe démocratie dia dictature de la majorité tsika moa promotion mitovitovy taona ny anaratsika tany amin'ny lycée nge zany hoe la démocratie c'est la dictature du prolétariat la dictature de la majorité fa eto amitsika eto a satria tsika manaraka an'le hoe démocratie libérale moa mifototra am'le hoe liberté individuelle de veriny sasany fa izy le vitsy anisa le resy le any aniny sasany le hoe le resy lava izy zay te imposé na ite s'imposé eo amin'ny échiquier politique ka amiko ia hoe tsy fananana
esprit démocratique zany ary tsy fananana koa raha esprit olympique raha ohatra hoe amin'ny lafiny sportif fa rehefa resy ianao de maneke anao resy satria io vahoaka io ny mpitsara maindrindra io ny arbitre maindrindra io nisy fotoana ve Richard Tsorakotomanana resy tamin'ny foto-kevitra ao raha miohatra amin'izay fitondram-panjakana vanimby talohan'ity zany ohatra tiako be zany tena naiky resy ianao tamin'izany tena tiako be zany fantanino zany satria zao fiteniko amin'ny olona foana ny hoe za nanomboka amin'ny fito tamin'ny 1975 ohatrany tsy mbola nanao erreur de casting mihitsy ajoary nandresy foana zay olona nandresy foana zay olona nitohanako rehetra na député io na be ny tanàna io na lalam-panorenana io na président de république afa-tsy tamin'ny 2002 iny ihany iny satria za milaza aminao fa raha 2002 iny koa argne natao ny deuxième tour vao vita fa sangy natanjaka be le premier tour de vita de nisy ina moa ty investiture anankiroa fa raha narana nge ny ina ty izy convention de Dakar nge de nisy ny deuxième tour raha nisy ny deuxième tour minoa ianao fa mbola mety ho tafita teo le candidat antoanako tamin'izay za moa tamin'izany nitarika an'le hoe cercle des jeunes patriotes na faribola tanora ty tandrazana ka amiko ia hoe za dia manaiky resy rehefa ohatra hoe mifaninona atsika amin'ny rahalahy ka de nitsarainy vaoaka fa de joary ny lany de io za hoe zay mihitsy ny tena problema hoe le rehefa mifaninana de tsy maintsy misy resy misy mandresy fa ny resy matetika tsy manaiky fa nisy alabato nisy fanatokodonam-bato sotry zany ka zay foana zany le eto amintsika eto io moa mety hoe na tsy eto amintsika raha fa natany Amerika ary iny nge tamin'ny fifidianana teo aloha teo de tsy nanaiky Trump hoe tsy lany ava dia sarotra aloha le manaiky an'le faharesena satria fa fahambaraka eo amin'le vahoaka everiny tena hoe hoentina ny tena mihevitra hoe débat be mambahoaka be kay tena tsy lany vahoaka maro anisa akory fa le vahoaka vitsy anisa mifidy anao any fidy anao mety mamparary zay zavatra zay namana joary amin'ny maha olo ina ty izy olombelona voilà zay fa etsy andaniny koa marary koa lay hoe anao traversée du désert beritreretinao kosa moa hoe efa firy taona zay nanohitra foana le olona de zao ty de mbola hanohitra ihany keo de maika fa raha mbola ho tonga hatrany amin'ny 2028 eo zany somary mampanahirina ka amiko tiako message apitaiko zao maha olon'ny société civile là de hoe ekeo tompoko raha tena manana culture démocratique ianao dia ekeo ny voka-pifidianana de manarina ndray ny fotoana manaraka préparé ny terrain d'an'izao io ny pré-campagne nge miainga eo amin'ny après ny fifidianana après voka-pifidianana de vao manao pré-campagne ianao andray ianao manarina fa tsy hoe anao letrezany ianao dia anao didiny be sandry sy nisakaraha tsy fahendrena démocratique zany tsy ao anatin'ny éthique politique ny olona démocrate zany namana tsoary rovina ry sarotsona no mpanohatra de oatsoko indray ianao am'izay ka miakina amin'ny ça dépend ihany io manany ihany aleo miakina amin'ny ça dépend za zany na miaradia amin'ny filoham-pirenena kehitriny de satria hitako ny vision alengy any fanojo am'le vision satria za olona mpitolona hatramin'ny 72 zay zanaka mpitolona hatramin'ny 47 de mikorira ty amin'ny 20 lay fitiavana politique fa politique de développement ny anay namana joary no an-tsaina fa za tsy mba mahay politique politicienne hoe ahoana ny anongoanako any joary eo amin'ny toerana io justement eo ndritsika ohatra mandeha be ny sosondresaka any ambadika any hoe tsy tokony oatsony fitondrana fa tena fa politika le vahoaka sotry zany ninina ve manjony vahoaka de eo ihany satria ajaina le kolotsaina démocratique sy le mandat ho an'ny olona ny anatra rehetra joary de mahay manao analyse hoe inona ny mahatonga an'izao antony-javatra zao na voka-javatra zao zay moa le lazaiko hoe principe de causalité na hoe inona ny antony-javatra inona ny voka-javatra ka amiko ia hoe ny olona nianatra rehetra na tsy nianatra sociologie anao na tsy nianatra économie na tsy nianatra science po malala hoe inona moa mahatonga an'io fahantrantsika io inona ny mahatonga ny sondrobidim-piainana inona ny mampisy ny délestage inona ny mampisy an'izao zao tsy fandripalemana fa ho an'ny olona mahay mandinika an'izay de mahalala hoe tsy miankina amin'ny fitondram-panjakana irery ny mahatonga an'izany fa misy koa miankina amintsika ihany tsika samy vahoaka ihany angamo ho an'ny mpitondra fanjakana mampiakatra vidinanana sy ny trondro sy ny voatabia sy ny tongolo sy ny poulet de chair sy ny henakisoa sy ny henomby io lalàna an-tsena io de ohatran'izany koa rehefa inona ty izy fotoanany maitso ahitra
tsy maintsy miakatra mividim-bary satria efa kely sisa tahiry eo atsopotry ny olona efa nisy fotoana kosa ny raha resaka vary maitsoahatra voava ihany le olana nataona vitsivitsy zay tam'ty anyty fa zao le izy tohatrany tsy voafehy mihitsy ka misy foana le hoe hatramin'ny androny didy eratsirana nisy foana le hoe stock tampon stock régulateur am'ireny fotoanany maitsoahitra de atotona le izy de am'izay mba miéquilibré n'lay ana mba tsy hanaka-danitra loatra ny problème koa nge amin'ny resaka conflit d'intérêt no problème joary matetika ny olombelona zany dia saran'zay le conflit d'intérêt zay satry ny tatsanga io 25 000 francs raha ny vidiny vary fa saingy lalàna an-tsena no midéterminé an'izay de tsy afaka mampiakatra an'izay ianao satry ny mpanjifa ndray ho 5 000 francs zay le fiteniko hoe satry ny mpivarotra naka-danitra ny vidiny zavatra fa satry ny mpanjifa ndray hidina ambaniny tany ny vidiny zavatra fa tsy araka an'izay nofinofiny ny andaniny sy ny akilana zay le izy fa loi de marché ihany na phénomène du marché no miréguler ny prix sur le marché ka amiko izy hoe tsy sitrapony mpitondra fanjakana io tsy sitrapony mpanohitra io tsy sitrapony mpanohana io tsy sitrapony mpitondra fivavahana io fa io lalàna an-tsena io ary ny tsy ny raisam-pirenena moa tsy voafehatsika nefa ny 80% amin'ny entana jifaitsika rehetra eto Madagasikara manomboka amin'ny tomobile sy ny télé sy ny ordinateur sy ny karazany hatramin'ny any koanina ary hafarana daholo ahoana moa tsy tsika no mifehy ny vidina pétrole ary sao de sitrapony bailleur de fonds banque mondiale le FMI ohatrany hoe mikatso matsy zao ny famatsim-bola io moa zay le ilazako hoe raha tena tia tanorazana ny mpanao politika namana joary de tokony ametraka kosa hoe firaisan-kina aloha amina fahantrahana na hoe fahasairanana mahazo amin'ny firenena de za tonga saina be mihitsy am'izay fanontanianao zay hoe ty gasy ty io tena raha io fitiavana adihevitra io angamba nampandroso firenena tsika nefa première puissance mondiale fa amiko tsika zany de tena tia adevitra de misy de tena mahita fahafinaretana mihitsy an'le miadevitra fa za manokana tsy mba tia adevitra zany fanakalo hevitra ny tiako fa le miadevitra le miady mihitsy zany ny tsy tiako de mametraka ina ty izy fanontaniana am'le olona hoe raha tsika tia angamba ho amba tratra an'ireny hoe tany miady ohatra ny Russie sy Ukraine angamba efa ady atrano no miseho a Ukraine daraka likany tsy miala vola nanaovana ny Zelensky angamba nahongana koa i Poutine tao a Russie de ohatran'izany koa ny adiny israelianina sy Gazaoui sy ny karaza amiko ny olona rehefa eo anatrehan'ny ady dia mirahina daholo vahoaka ao aminy satria tombontsoa iombonana no idivana feto amintsika ny ady ataontsika zao de ady amin'ny fahantrana ady amin'ny tsy fampiana sakafo satria tsika nge le vokatra mihitsy nge tsy ampy eto amin'ny firenena zay ny anafarantsika vary sy menaka siramamy sy lafarinina tsy te ady tsy miady hevitra te fanakalo hevitra ihany tsy voatery marina kosa ny tenina hoe rehefa misy ady de mivondrona daholo Hitlerany tsy nivahoaka Allemand ray manontolo ny ady taminy frantsay ny raha ny ady tamin'ny deuxième guerre nisy Pétain sy de Gaulle tsy mitovy hevitra foana ny olona ao amin'ny tanàna ianao fa tsy mefara am'resaka hoe ady an-trano ka dia tsy le ady indray no atrehana fa lasa le ady ato indray de atao zay amonona ny Poutine na amonona ny Zelensky tsy mbola nisy an'izany fa ny atsika eto farina amin'ny adina kola voilà adina kola ny atsika na adina koa vavy azy fa tsy mba ady nombalà no atrehana ny atsika ny tokony atrehantsika de ady ho amin'ny fampandrosoana aloha ho ady amin'ny famokarana zay tratra tadidiko le hoe production outrance sy investissement outrance fa raha io fanakorontanana ara-politika ataontsika io mampilefa ny investisseur io ary anararota ny olona tsy manjariko io hoe anaovana asa ratsy isan-karazany satria mikirotana ny any ambony any fa ataontsika ry zalangalatra inona ary ny hevitry sarotsy rakotomanana hoe inona ary ny tokony ho tenenin'ny mpanohitra ny fitondrana am'izao fotoana zao satria raha vao miteny le mpanohatra am'izao de hoe manakorotana tsy mahay mirahina sy ny ohatr'izany inona ary ny tokony ho tenen'le mpanohatra tsy ny olana sy ny tsy fahavitan'ny fitondrana ny fantaminana ny fiainam-bahoaka ve no kritikeny sa inona anomeanao inona ty izy ohatra ako satria hitako daholo mpitondra fanjakana rehetra hatramin'ny tsiranana sy hatramin'ny ankehitriny hitako daholo koa ny fomba fiasan'ny mpanohitra raha samy hafa teto amin'ny firenena ny mpanohitra fantatra hoe tena nanao tsara ny asany teto de ny KFM de ny MFM de ny Monima
miajahaja be no endrim-panoherina tamin'izany ny zavatra tena tsy mety tokoa no toerinao ohatra hoe manao jadona le olona ohatra hoe manao kolikoly ny fitondram-panjakana ohatra hoe manao ny zavatra tsy mety rehetra tsy mivaky loha amin'ny fiainam-bahoaka zany no azonao toerina ohatran'izany koa lidera fanily koa nanohitra koa vizy nametraka le hoe etika politika fa ny antsika kehitriny nge le fanoherana ny namana joary tsy resaka fanoherana fotokevitra intsony fa plutôt fankalana le olona mihitsy de mba eritreretinao moa hoe ianao mpanohitra de le tetika asa ny fitondram-panjakana ray manontolo mihitsy ny tsy mety aminao manao kianja manara-penitra ianao tsy izy io manatsara ny rovany manjakamiady iananao tsy izy io manao autoroute io tsy izy io manao teleferika tsy izy io asa manao lalana koa RN10 RN13 tsy izy io tsy lara-pamena fa sosialim-bahoaka ihany toy izay matsiny olona raha sosialim-bahoaka ihany moa de vary sy loka ihany zany de janona daholo zany ao ministère technique sy ny économique rehetra fa dia anao ministère varibary daholo mpizaravary sy menaka siramamy daholo ka amdio ia hoe ny fanoherina tokony atao fitondram-panjakana de guerre idéologique ny tokony atao zay le lazaiko anao hoe filamatra ny teoloha teo fa ny ankehitriny a tena hainina politika mihitsy natao sasany de tonga saina be mba manaraka ihany reo le mpanohitra ny fitondram-panjakana any Dilambato any ao Frantsa moa tena miasa mafy ohatra ny maherihery fihetsika daholo zareo rehetrarehetra ny namana joary toy izay hoe so ihany fa kristianina le olona fa raha musulman angamba reo tonga de efa takse hoe silamo mahery fihetsika ireo fa satria moa kristianina de tsy mahery fihetsika izy am'zareo frantsay sy ninona fa de nany suisse fa dia afaka mivazavazana iteny ratsy be de be ny olona ka amiko izy hoe ny a zany io fanoherana bitolo sy fanoherana mifototra amin'ny fankalana io ça ne passe pas avec moi fa ny ara manohitra ny tsy mety nisy fotoana nanoherako fitondram-panjakana teto le jadona ny fampangarona ny volam-panjakana sy ny volan'ny orinasa ny fanaovana ela olona sy ny isan-karazany ny potehana daholo zay mpandraraha concurrent aminao zany ny toerina le zavatra tsy mety fa ianao anao lalana le olona de hoana no toerinao anao sekoly le olona de hoana no toerinao raha tiranga miresaka amin'ny androany ty tompoko de tsy ho vita ny resaka angambany nefa fa tapotra ny fotoana misaotra anao tsy akisaotra de valiko ahako hoe mba mivahiny amin'ity fandarana solanga ty mino aho fa tsy de mahasosotra ny olona loatra zany resako zany za moa vatambatapiteny satria nalovako daholo ny AKFM ny monima ny IMFM ny team mantama ny avy ny avanana ny aremisy mipalanao ny olona rehefa mivoaka ty satria zay ny zavamisy atao za ko tsy miraharaha mihitsy za influenceur mahazaka tsara fanakianana anao ianao bien sûr risaritsondrako ty manana misaotra tsy akisaotra fa dia miraharisoa de amin'ny fotoana manaraka indray dia rehefa sainao de tonga foana tapitra ny fotoana solanga daholo eny antsika malagasy rehetra misaotra tompoko amin'ny heriny any fotoana antsika manaraka veloma tompoko